Ny zavatra tena nyresanay teto dia ny fanapahan-kevitra zay noraisiko tamin'ny fahinina ambin'ny folo ny volana aogositra lasa teo hoe hirotsaka ho candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia reto député enina menada reto manana ndraikitra lehibe dia lehibe mihitsiny amin'ny fampelezan-kevitra sy amin'ny asa atao eny amin'ny boribory tany misy azy avy eny. Hitanao tsara fa le fifidianana izay atao amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana desambra eo tsy hoe ny ben'ny tanàna irery fa miaraka amin'ireo mpanolontsaina zay tena manana ny maizy azy tokoa satria izy malala sy mahafantatra tsara ny zavatra misy eny amin'ireny fonenana misy azy ireny. Ka dia ndreto ianareo ena menada ampalalako amin'ny fomba ofisialy fa hoe tapa-kevitra aho fa ho candidat hirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ireo mpanolontsaina zay rahantsika mandiniga sy mijery miaraka. Ny zavatra anankiray tsy hoe amin'ny alalan'ny time ihany no mirotsaka fa amin'ny alalan'ireo atoko sy fikambanana maro samihafa satria Antananarivo zany tsy ipetrahan'olo tokana zany na nitokotokana fa tsy maintsy mifarimbony tsika toatrano tsy vita mirery satria anarina sy amerina indray ny asiny zany Antananarivo zany tsika ka dia tena faly miaraka amin'izy ireo eto dinikasa moa nataona eto fa izy koa rehefa avy eo mbola ifampidinika amin'ireo lay mpikambana rehetra any amin'ireo boribory tany misy azy aby ireo ka dia manambara ary aho amin'ny fomba ofisialy aveliko indray fa candidat ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tsy maintsy atao zany. Dia mahakasika indrindrindrindra ny filatsahana zany ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia reto aby ny zavatra ilaina satria efa mivoaka zany zao ty le fanambarana dia toy zany indrindra ny any amin'ny seni efa nandalo tany dia niresaka taminy dia meny akoa reo le didy mandalana sy décret mifehany zany fifidianana zay ben'ny tanàna sy mpanolontsaina zany. Dia ty koa tany amin'ny fisika nangataka amin'le certificat de régularité fiscale aho dia ty zany zao le azoko tamin'ny volana septambra tamin'ny 13 ohatran'ity koa ny zavatra ilaina ty razany zareo eto ty mino sy manantena aho fa ho vitatsika tsara ty ary izotra somatsara ny fifidianana ary ianareo voaka malagasy azy agaga ihany ko indrindra ianareo eto Antananarivo milaza hoe ianao ve fa président dia lasa indray manao ben'ny tanàna tsy hafahafa ve zany tsy hafahafa zany be da be reo président tany aloha tany a Brésil tany amin'ny terakafa tany Philippines betsaka mihitsy tany ivelany teto amintsika koa misy ireo efa président dia lasa nanao député betsaka tsy maniny zany rehefa fanontolo zay ny atoko hoe tsy amboa didy fa zay mbola tandrify ahy aminy raha mbola misy foana ny fotoana iainana dia tsy maintsy atao zay anefana ny didy dia ohatran'izany koa nareo tia nge tsy haingitsaingitra fa tena fanasoavana mpiarabelona hitanareo rehefa aoriana tsy fijaliana mahazo ny olona eto mividim-piainana tsy zakany intsony ny ankizy tsy afaka mianatra ny rano tsy mandeha ny jiro ny loza tsy maintsy hiatika an'izany tsika ka dia mampana tena anareo izahay fa tena anao araka sy aza atao miaraka amin'ny mpanolontsaina nresako miaraka nreto solombavamboaka reto fa tsy reto ihany fa solombavamboaka hafa ihany koa tena atsona ifarimbona anatanterantsika fanarenana Antananarivo fantatrao tsara angamba fa tamin'izaho ben'ny tanàna Antananarivo tamin'ny ray sy roa arivo dia efa misy n'le natao hoe fanarenana Antananarivo renivohitra dia averintsika indray zany zao zay tsy maintsy harenana Antananarivo tsy maintsy ampiseho ny maizy azy tanàna mahafinaritra tsara be ty olona tena endry be no leto malala ny tokony ataony. Matoa tonga ty manohy foana n'le processus avy nanao légalisation ny ino ty ny dossier koa zao toy foana io iny le tao biorika say tao fankatatsodrano sy fitsofandrano zay isaky ataon'ny pasteur tonga tao daholo le mpitondra fivavahana reo anikeo dia hoy izy hoe tsy raiky zany fa ataontsika amin'ny manaraka tsy maniny zany mbola fikasana ny olombelona fa an'Andriamanitra ny mandahatra azy fa mitohy foana tsika dia aza mataritra reo mino fotsiny ihany.